famarary ny gasy io resaka tany io ary ny akabiazan'ny olona mitaraina manao doléance amin'ny fitsarana dia ady tany satria nahoana tsy mazava ny lalàna mikasika ny ady tany misy boky rovitra eny amin'ny domaine misy tany efa novidin'ny tompony ka tsy voakarakarany dia lasan'olona prescription acquisitive kanefa misy abokoa zany zavatra zany fa androany aloha dia teteny satria natao fampiatona izany fanomezana prescription acquisitive zany tamin'ny herintaona lasa izay ankehitriny satria tsika efa ao anatin'ny fanovana sy ny fanovana ny fomba fiasa dia lazaiko aminareo ny fomba ofisialy eto fa ho averina indray ny fitsarana ny prescription acquisitive 5 tsy maintsy misy fepetra arahana natao hoe mesure accompagnatrice izany fanaovana prescription acquisitive zany ary mitodika manokana amin'ireo mpitsara izay tsara ady tany ny tenako raha sanatry ka hitanareo fa tsy ara-dalàna ny taratasy na dia efa nanaiky zao ny commission voalohany mitsirika n'izany prescription acquisitive zany dia obligatoire manana andraikitra ianareo idina ifotony eny toerana ijery raha tena misy tokoa ny mise en valeur satria azavaiko ny atao hoe prescription acquisitive dia misy olona anankiray tompona tany misoratra tanteraka amin'ny titre borné io tany io saingy nandritry ny fotoana lavabe misy 3 taona na mihoatra tsy nasiny mise en valeur na tsy namorena tsy namboleny tsy nataon'in'iny io ka raha misy olona niditra tao anelanelan'izay ka afaka manam-pirofo fa teo amin'io tany io nanao fanorenana na nanamboly na nanao mise en valeur fanajariana zany tany zany ao anaty voafetra anaty fotoana zay feran'ny lalàna dia afaka soratana aminazy ny tany misy nefa manao abus amin'izany prescription acquisitive zany na ny mpangataka na ny mpitsara mialatsiny tsy maintsy miteny ny tokony andraikitra rehetrarehetra ka eto zany dia iarahanay amin'ny ministère ny aménagement du territoire ny fametrahana an'ireo mesure accompagnatrice mikasika an'izany prescription acquisitive zany izay hoeninareo mendalareo ireto daholo ady hevitra moa zany tatoataraka nambarantsika tery amin'ny fiandohany Constant Ravelson hoe nitorapolo zany isan'ny nakanaka toerana ary indraindray rehefa tena ataontsika hoe le mpaneho hevitra na olom-bofidy io na olo-tsotro io na ao anatin'ny tony le hoe influenceur io na tony hoe lanceur d'alerte io na ohatrata zany dia atrapana ihany amin'ny lafiny anankiray le hoe misy tompona andraikitra tsy voatendry mety ministra io dia tratrany voaserisery zany ao amin'ny lafiny anankiray le hoe ity izao dia indraindray ary ambadika ary le ministra resahana dia tsy afa manoatra koa amin'le hoe tsy afaka hanendry ny olona everiny fa afaka anao ny asa anirahana azy satria mbola ohatran'ny hoe mety endrika tsindry ihany izy amin'ny lafiny anankiray ary mbola misy tiametraka zany ady hevitra be teo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny hoe iza anao le resaka kôta moa zany filazana mbola misy tady anoya ny totsika hoe zavatra efa nitrangatany aloha amin'le hoe ty olony ihanina dia eo zany le hoe tsy azoko tiany io na zany iafenany anatin'le manontolo le tontolo n'le fanovana mihitsy zany satria zany inge nateraky le za moa averimberika to foana misy lasitra teto amintsika mora atakaratsika n'izao toe-javatra zao misy lasitra amin'ny fomba fifampitondrana dia le hoe raha kotony mahazo fahefana na hitatany mahazo fahefana dia manana ny tsindritsindry zay azony atao koa raha koto sy tata amin'ny hoe ty ampidiro atsy ty ampidiro ary ty ampidiro atsy lasa zany ny fomba zany fomba tany amin'ny fitondran'Andriamanjaka tany zany le manendritendry olona tsy ao anatina rafitra mazava zany dia
misy ny olona akasitrahany zany de azo tenyrena de mandeha de nytoyny reny raha tsy maty manota le mpiasam-panjakana zany a isika mpiasam-panjakana ty amin'ny ambaratonga tsotsotra rehefa ifampidinika ihany tsika samitsika akoatra ny resaka karaha ame indemnité sy ny sisa io le tsindry mahazo atsika io tsy voaro tsika tsy voaro am'le teniky fe lehibe tsika ataon'le ombonitsika tsy voaro am'le tsindry politika tsika le tsindry ny député tsindry ny mera tsindry ny olona avy am'ty atoko ty sy ry atoko ty le fanjakazakana toko tsy voaro am'izany tsika mpiasam-panjakana madinidinika de mahazo kely fakasitrahana kely mandeha amin'ny arivo roa arivo atsika fa ny olona amanetsy ny amatapitrisany no azony am'izay tony resaka ina ty tony resaka maka ohatra fotsiny tony resaka diplôma hoe diplôma sandoka tony zao nge misy ambaratonga nange ao fa ny aty amin'ny ambaratonga ambanimbany voatsindry daholo ao anatin'io ohatra fotsiny iny rehefa isy zany nidinika na engane efa misy zao nidinika any amin'ny samy mpiasam-panjakana any mba tokony jerena ihany io nahita administrateur civil zao maly safaky de tena niteny mihitsy zahay am'ty le fanendrena maromaro zahay de oka mihitsy tsy tsindritsindrin'ny mpanao politika na député na mpanao politika na zay ka administrateur civil raha mikonaina ohatry zany tsika mpampianatra tsotrery ay tsisy hevitra mba tonga antsika am'resaka zany matsy de tsy maintsy amaly le fanontaniana matsy constant Ravelsony amin'ny hoe ahoana le atao manoloana ny reny fanofana mandambolambo vily sa tena fanafozana le république araky le resana reo fondation de la république zay matsy lizy satria eo anatrehan'izy ohatra ny anao kilambolambo eto ve zany anatin'izy efa mibarataka an'izany le filoha teo aloha iny hoe zao na voana retrika le firena zao na tonga zao situation zay vokatr'lay na rehefa république nyresaka mety mety marina ny tenitsika eto na ny teniky matetika eto hoe tsika tafiditra anaty lasitra fomba fitondrana navelan'ny fitondrana Andriamanjaka tafiditra am'izay tsika le hoe ny tandapa manodidina ny fianakaviana koa ny fianakaviana tsy namanamana le tompomena kely voatendry aty seroa de reny la samy manao mpanjaka kely amin'ny misy azy daholo zay nge ny tena mahatonga atsika hoe rajoelona ny voafidy manendry an'izay kristian so alindra ravatomanga izy telo la zany eo ny toko telo babony sy rembony daholo ny firenena ka le ialana am'izay ny karokaroka de mba mahita kely tamin'ny 5 ka ia tamin'le dinika Terivato nisy dinika teny le hoe fampiavanana de mba navoakan'ny FFKM zay raha tsy diso le efatra zany hoe miainga aminao hoe fiekena fibaboana haya nisy anreto le président tam'izany fotoana le ancien le président taloha sy le président Pernasa to namoaka andalana kely asa andalana telo sa efatra voasoratra manao hoe zahay de miaiky fa misy avy aminay ny mahatonga n'le firenena ohatry zao zany ka zao de mba fotoana an'izao reny le président taloha sy ny président na ny Pernasa na lehibe politika lehibe natoko mpanao fikarohana so de mba tokony tonga ny fotoana iaikeny an'izay nataony tsina nataony noho ny tandrevaka na fananiny natao na tetika mihitsy nanao an'ity le fomba fitondrana Andriamanjaka ty fa tsy république de mba miaiky hoe tam'izao fotoana nanao an'izao zay tsy ao amin'ny république mihitsy tsika zao anao fanovana ny république rehefa reo lehibe reo nge no miteny tonga de mivary mitodika makany am'izay fanovana zay daholo zao manko mandeha amin'ny enamaso daholo rehefa ny lehibenao anatin'le atoko na ny lehibenao niarany tola taminao taloha no mbola mikirikiry amina paipaika isan-karazany sarotra ianao hiteny satria ohatran'ny hoe mivadika amin'ny lehibe sy ny sisa fa rehefa le lehibe anao no manao hoe nisy an'ity nataoko na nisy an'ity tandrevaka zany hoe tsy voatandriky tsara tam'izany na nisy an'ity tena tetika niniko natao mihitsy
tena nandetika atsika niala tamin'ny repoblika fa lasa amina fanjakazakana raha misy an'izany tonga dia misosa ny firenena raha mety zay ko nge amin'ny lafiny anankiray Constant Revelson mety mahatonga satria misy ataontsika hoe mpanao politika sady mandinika andraraha-pirenena ihany hoe satria ao anatin'izany zao mila hoe vérité zao no ambadika zany hoe nisy le fiekena nisy an'izany zany mba ahafahana mamarina dia ao anatin'le izy hoe tandremo koa nefa ozy misy apahany zany hoe tsy ho afangaro ny fampihavanana sy ty tsy maty manota ve ao anatin'le zay ma tsy le mahatonga an'le iarovana zay tsy maty manota indray ve zany le izy ao anatin'izany raha zany ka tsy maintsy miainga amina hoe zao ny tsy nentina tonga atsika tonga am'izao zay ka misy le fampiavanana le hoe le mifandramatra zao mifamonjy sy mifanenjika sy mifanao azalambo de ampiavanana hoe aza miady tsony resaka raha hafa iny fa le fampiavanana ny mpitondra sy mpanao politika am'le tantara ny firenentsika mihitsy hoe nivadika tsy repoblika nge izy ty lasa fanoizana lasitra fomba fitondrana Andriamanjakana izy ty iny tena mila ny teny satria any amin'ny saina mampanahy tsika mihitsy nge tsika nge rehefa miteny hoe masy mandidy eto amin'ny firenentsika tsy mety mivava fa lasa manao foana hoe fiendriana ny firenena zany hoe mbola le ny fitondran'Andriamanjaka ihany no everina hoe zay ny masina ka mila hatrany amin'le resaka izy ty manko hatrany amin'le resaka hoe kolotsaina hatrany mihitsy izy ty ary zao androany de androany zao de fa hatomboka zay fanitsina ny kolotsaina zay mba hizotra makany amin'le repoblika fa tsy nataontsika zay na zao ary anao hoe satria repoblika any Madagasikara ity raha anao fikaonandoha-pirenena zany manko misy dikany anankiroa ny dikany anankiray de hoe atao à l'échelle nationale zany hoe atao mivelatra amin'ny firenena le fikaonandoha fa ny dikany anankiray tena zava-dehibe de fikaonandoha nyle olona manjary firenena hoe ty le firenena ty le nation ty le firenena reto olona nikaondoha reto ka hamoaka lalampanorenana zany raha ilaina mamoaka lalampanorenana fa indrindrindrindra amoaka ny fifampitondran'le malagasy avy amin'ny faritra samihafa tsika ho firenena fa tsy le farasisa le tarazony le fanjakana andrina taloha mifanafika de mifanilika hoe ty sakalava ty bezanjany ty merina zany nge mila an'ireo lehibe tsika ireo mila azy miaiky tsika hoe tamin'ny fotoana tahaka zao zany anao tahaka an'izao zany de tena tsy repoblika zany raha tsy zany le olona miaraka aminao menatra anao izy lasa ohatry ny epanganao izy tsy miteny ie anaraka dokam-barotra vitsivitsy tsika de toizana indray ny fandarana ao arin'izay raha efa mandre anay ianao de tonga de mitenena salama tapaka izy ny fanamarian'ny olona koa mantsy de hoe aoka mba tsy vadika hoe fizarazarana seza de amerina miala daholo nareo firongony de miditra ndray zay de ohatran'io sao de amerina le fanaon'ny firongony tetsy any le zany koa zany zao nefa efa famemperana ataon'ny olona iverenatsika zay fa raha sika aloha ty andro ty miaraba tompoko salama miaraba tompoko nanao izy eny ary eny tompoko tina zaina aloha hoe fanamarina kely ho an'ny Andriamato Ravelson ny fanavakavahana izy tamin'ny androny Andriamanjaka fa taparina tato amin'ny colonisation de izy tsy hoe ny rehefa ny Andriamanjaka nanavakavaka hoe nandrina ny lemina sy ny tanika ohatrany tsy tafaboaka nanomboka an'io fa tsy hoe koa ny Andriamanjaka eky hoe ahitsy kely tsy nama le kilora zaina teo fa satria resaka tantara zany mila hainy malagasy satria tantara io no any fitaovana anankiray hitondrana ny firenena any hoe firenena zany raha tsy manana ny tantarany de ataotry fitenazany firenena tsisy any zany satria tsy manana ny tantarany izy zay avelako hoe zay ny resaka assemblée nationale
jirama reto mpitondra ny jirama sy ny ministera zany ny tatana ny jirama tena to hoe tsy amoaka an'le contrat mihitsy ary fijerevako azy de tsy amoaka ny zavatra tena marina ao anatin'ny jirama io zareo satria de efa impiry zany manao interpellation reo député hoe avoay ny contrat nandritra ny tontolo andro zany de tsisy resaka amin'ny fivoahan'ny contrat mihitsy aloha de tsy haiko hoe mety hoe misy fotoana angamba tsy hoe za tsy naheno ohatr'izany fa nahiaritra an'le mieno an'le resaka fanazavankevitra atao amin'ny assemblée de tena hoe tsy amoaka zay zany tena ataon'reto ministera sy reto mpamanofa groupe amin'ny ka mba hitany tsika malagasy hoe na rehefa anao filoha ianao tompoteny farany amin'ity rehetrarehetra ity ianao mba amoaka teny hoe azaro le zavatra tsy ataon'ireo amin'ny jirama zay ngamba no tena zava-dehibe fa de rahasoatsika rehetra mbola misy anankiroa le teny nakaray le jirama de nakaray le Andriamanjaka ny tantara aloha de tena tsy miala amin'ny tantara mihitsy tsika fa ny tantara dia fakana anatra ka ny anatra misongadina zao aloha de le fomba fitondrana tam'izany ary de nitoy tamin'ny fanjanahantany de nitoy hatramin'izao le fomba fitondrana tsy de le hoe tsangan'olona narazan'olona no resantsika eto a mialatsiny sy mifona raha ohatra nisy nandray azy ohatran'izay fa le fomba fitondrana de efa nitanysantsika teo izy io fomba fitondrana Rajoelina sy Ravatomanga sy Tsay Christian io ny am'le jirama eo moa zany hitako henoko ihany resaka tamin'ny Assemblée nationale misery hoe avoay baribary ny ao amin'ny jirama fa itsika koa ary ny anatin'ny fikonan-doha ataontsika ary fikonan-doha mety efa ataon'ny mpiasan'ny jirama fa fikonan-doha momba ny angovo eto amin'ny firenentsika mihitsy misy manko ny lafiny angovo eto tsy mbola ao anatin'ny jirama fa mbola any amin'ny barrage vao atao sy ny sisany oka isy mihitsy ny fikonan-doha momba an'io satria rehefa tenenina jejojejo le izy de hoe stratégique fa ny dikan'izay de hoe mitotonao ny ain-dehibetsika le firenena mihitsy ary ny santionena ahitantsika azy zao de zao mandady mihitsy angatsika menakavy nanaovan'le jirama azy ka ny angovo amin'ny ankapobeny de tokony hanaovantsika fikonan-doha manokana mihitsy ko io ny hifehezan'ny firenena malagasy tanteraka ny resaka angovo eto aminy ora izy tsika ty antso manaraky ty ary miarabe salama misy olana kely ambadika eo io matsy misy eny tompoko eny ary mialatsika hoe tatatra izany fanamariana na tsy zay izy fa misy virapasy oterentsika angambany mikasika an'iny fa rehefa voatoizany iny mbola afaka mamerina miantso anao raha ohatra zany fa mandamina kely eo ny technicien isan'ny teraka devitra tany Tsimbazaza moa tam'le omaly mikasika an'io le hoe le contrat io de aveo motatry hoe ireo moa zany ny any amin'ny jirama sy ny any amin'ny fournisseur karaha manaiky izy reo avoaka fa misy clause de confidentialité zany de iny le hoe misy zavatra tsy mangarara lay zany eo ambadika le izy eo itsakilany koa ny resaka jirama de satria misy moa ren'le hoe fanadidina ataon'ny cour des comptes hoe ohatrotrany ahoana ny fandehany eo amin'ny jirama raha resaka solika fotsiny de hoe misy elanelana be zany ny solika tena voaray ampiasain'ny jirama sy ny hoe anaovana komandy anga zany sy ny de tena fatiantoka be ho an'ny orinasa le izy satria zavatra tsy maintsy aloha tsy maintsy faina de efa namoaka an'izany tao amin'ny cour des comptes de io zany le hoe sy andedaviny maro ihany koa hoe aloha angarahara satria betsaka ihany koa ny tatitra mivoaka ataon'ny cour des comptes fa ohatra ny tsisy arakaraka zany le izy constant ravelson ohatra mandehandeha fotsiny any ambadika any ndao ary vonina izy miaraba tompoko salama tompoko salama tompoko miaraba ny tomporotely eny ary ia fanontaniana kely fotsiny mba zika apetrako amin'ny Ravelson Constant mahafinaritra le mihainao amin'ny tantaran'le sy manazava le resaka Andriamanjaka sy karazany fa misy anankiray mba manitikitiky any saiko zany hitanao misy an'le tenenin'ny Folo Mikael hoe atao gasy resaka fanagasiana zany le resaka taratasy
mombamomba ny any amin'ny fanjakana sy ny karazany reny ono aza fady tena manaraka tsara le rythme mamalagasy atsika ve reny sa hoe mbola isisahiteny ray hoe tsy mety io na ohatr'izany toera tompoko tsy tena azonaiko aloha tena inona teny hoe ohatra hoe manaraka tsara inona mamalagasy azadiny fa ny lalam-panorenantsika aloha dia milaza hoe ny teny pirenena miasa eto dia teny malagasy teny frantsay ray aloha zay dia amin'ny ankapobeny ihany koa le hoe ambadika ireny fanapahan-kevitra ireny raha ny zavatra azo aloha dia hoe ahoana no isian'ny fifampitokisana mba tsy isiany elanelana be loatra eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka anisan'izany zany zao no raha amin'ny fahazahoako an'le izy fanapahan-kevitra mandeha makany amin'ireny hoe mba atao adika amin'ny teny malagasy ny reo fanapahan-kevitra sy ireo zavatra hifampitana sy ny zavatra hositrahan'ny olona dia mba amin'ny teny gasy na dika nanina tokoa moa zany tena manakana an'izany tsy anaovana azy amin'ny teny malagasy tsika ve mahantra voambolana sa iny dia mba miasa koa ny eo amin'ny akademia manana zany raha misy voambolana tsy ampy eo fa betsaka koa ny teny atao hoe vokatra fa mety tsy dia ampiasaintsika loatra na tsy fantatra ny tena heviny dia mety mba manao ezaka koa ny eo amin'ny akademia zany amin'ny lafiny serasera mba ampahafantarana ny hoe inona ny voambolana inona ny heviteny ary nahatra eny amin'ny mécanicien sy ny mpanao sidira zany sao tevazady olo na hatrany amin'ny le atao hoe hôtely gasy tony aragna efa teny mbazary janjika indrindra le izy ndao aloha raisina anao miarapa salama eny tompoko ndao somary miataka kely na voalohany zany miarahaba ny vahiny miarahaba ny topo radio eny tompoko mitotsinydira amin'ny fanazavana fa misy ihany keo aloha teny gasy indraindray ohatrany hoetsika kamena andrimatoa revolution constat ohatra zao de zatra foana sika miteny am'ty hoe fohezaka manao inona moa tika teny bakrakamo itady misy voambolana satria niezaka tsy mba foy any lavitezaka de teny fa ny fohezaka tsy dia lahara-pahamena angamba misy teny malagasy ohatran'izay de ihany koa zao tsika rehefa nanao any namorona an'le fitaliavana angamba tsara fa tsy direction rehetra kory dia fitaliavana satria raha io direction io zao dia ohatrany hoe fandraharahana satria ny service ny sampandraharaha misy zany hoe mba ezaka ihany avy amin'ny akademia malagasy araky ny fitenenana teo de amikasy an'le fiarahamonina sy ny fitondrana firenena marina de marina ny teneninao fa ny indraindray tsy tokony hamenatra ny miteny an'izany ny fandimpiasa-pahefana eto Madagasikara de tsy tokony hoanina tokoanako roa mifanohitra ihany fa tsika eto Madagasikara zao fa misy faritra efatra amby roapolo raha taloha tsika misy afaritany sivy marina fa angamba tsy mety mbola tsy mitovy ny vota am'izany fa am'izao fotoana zao zany tsy tokony mifaritra ray mitondra ny firenena eto mandritra ny fandimbiasa ray telo fa tsy mialy eto analamanga kosa anjery nama fa asa aloha ny bavideran'izany tsy fanavakavana zany fa tena amin'ny fomba mahitsy mihitsy hoe zao de mba tokony mba de mba hakany amin'ny faritra vakinankaratra sy faritra loatra mangorona faritra tasy tsy ndipangitra kely zay fa misaotra eny ary amin'le teny malagasy aloha zany le teny malagasy aloha misy nge nitefitefena fafa mandray le fohezaka zao takizay ko mako misy le manao hoe ny asa vita raha amin'ny fitondrana ngea tsy niezaka nge no tsarainy hoe tena niezaka fa tsy vitako fa le dingana tratra ary le hoe fohy atonona sy lavitra le tanjona aloha resahana le tanjona de avy eo anao mahita hoe reto nydingana tenatena ny momba an'izay fa resitsika ny antso manaraka voninao ary raha efa ao anao de mitenena miaraba tompoko miaraba salama tompoko eo am'le resaka hoe ny manam-pahaizana malagasy be da be ny teknisianina am'izao any anatin'ny ministera rehetrarehetra ny mandeha ny IGE de rehefa mandeha ny IGE de samy manao azy tiany atao de misy misikitsikotra mihitsy ny hoe na zavatra tsy tianara lasa
tenenina hoe ty tsy mety nefa nitadidio tsara fa ny zavatra rehetra mandeha any anatin'ny ministera ange tsy maintsy misy validation any amin'ny GE jerevana hoe mety ve ty mety ve ty dossier ty mety ve ty dossier ty sao dia zavatra cercle vicieux petratompo fotsiny le zavatra atao any amin'ny GE fa tsy tena